Tokony melalanja ny ray aman-dreny rehefa vanim-potoana ny fety tahaka izao, indrindra moa fa rehefa asaramanitra zany. Ny mahatsiaro anefa ny ankamaroan'izy ireny fa toa voahelikilika misy ny antsoavo ataony amin'ny mpitondra fanjakana. Isan'ireo sokajy tena marefo ny zokiolona izay tsy afaka intsony mitady vola tahaka an'ireo tanora. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba hanomeza ny fanjakana mahefa azy ireo ny karamaitso, fa indrindra ny fijerena ny lafiny ara-tsosialy dia ny fahasalaman'izy ireo, izany hoe ny mahakasika ny fiantohana ny fitsabony. Dia mangataka amin'ny fanjakana izay mba tokony mba nanovinay indrindra ilay karamaitso ilay karamaitsonay zany. Iny zany zao tena mba angatanay mba ho azonay angakaingana sy ny hôpitaly. Raha mividy fanafody zay dia mahazo fihenam-bidy. Mandeha amin'ny fitaterana zay dia mahazo fihenam-bidy na fitaterana eto-toerana zany na ohatra hoe ahoana filazan'ilay hoe vahiny. Dia indrindra ho ilay fahasalaman'ny zokiolona tena mahandro zay. Tsy nanadino ireo zokiolona mpikambana amin'ny afary malagasy ny filopan'olona androany ka beantitra miisa 100 no nitolorana fanomezana entina hiatrehana ny fetin'ny Pentecoste. Tena mbola mampalahelo izay mbola hodradradraiko foana ao dia ny hoe misy an'ireo efa 70 taona mbola mikarama matsaka rano, mbola mikarama mitaiza zanak'olona, mbola mangataka eny tsara lalàna. Dia aiza zany le fitondram-panjakana ametraka an'izay asa mazokiolona izay, fa tadidio ny baiboly dia niteny hoe atsaony ray aman-dreninao raha ho ela velona ianao. Raha tia ho ela amin'ny fitondrana dia jiro ny zokiolona, ka izay zavatra izay napetraka ampanajana ampanetretena, tsy afaka hoeny amin'ny 13 mai ireo, tsy afaka handeha ampikasitra raha-pirenena ireo, fa koa olona marefo eto amin'ny firenena ireo miangavy ny fitondram-panjakana hijery azy ampitiavana. Tokony mena asy ireo zokiolona ary apetraka amin'ny mahalehibe azy. Anjaran'ny fanjakana no manao izany raha ny fanamafisany nentin'ny afary.